Ny zava-pisotro marika XXL izay vokarin'ny orinasa Brasseries Star dia isan'ireo zava-pisotro natokana ho an'ny tanora noho izy mitondra hetsika hafakely sy ny tena mampiavaka ity zava-pisotro ity anefa dia ny fanohanany ireo hetsika fialam-boly samihafa eto amin'ny firenena. Tato-baovao. Anisan'ireo zava-pisotro avy amin'ny Brasseries Star izay manaraka hatrany ireo hetsika samihafa izay mitranga eto an-drenivohitra ary manohana izany ny XXL. Amin'izao ankatoko ny famaraparanana ny fanadinam-panjakana bakalorea izao indrindra dia maro ireo karazana hetsika entina hampiala voly ireo tanora aorian'ny ezaka natao nandritra ny fanadinana. Isan'ireny hetsika ireny indrindra ny hotoanan'ny zava-pisotro XXL izay tsy mitsahatra hatrany manome ny tsara sy ny tanjaka ary koa ny fialam-boly sahaza ireo tanora. Isan'izany ohatra ny sexy show izay natao indrindra ifanaraka amin'ny fetran'ny tanora malagasy. XXL mabosa énergisante lasa be dia be zany ny zavatra tafiditra ao anatin'izay énergie zay. Misy resaka dynamisme manahaky izy, misy resaka hoe hoe mampatanjaka zany. Io zany resaka fandizana izy dia mila pepsa kely zany mba hoe ampetsiketsika le ankizy kokoa zany. Tanjona mbola kanitsika moa zany tena hoe atao foana izay songadina an'le izy mba mba fantatry ny olona kokoa, mba ho tiany olona kokoa. Dia miezaka zany zay mba ampafantatra ny XXL kokoa sy ampiroborobo anazy zany eo amin'ireo mpanjifa rehetra zany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny FDB ny zava-pisotro XXL ny fanohanana hatrany ireo hetsika entina mampiala voly ny tanora malagasy. Indrindra fa rehefa tafiditra ao anatin'izany ny karazana hetsika toy ny fanatanjahantena, ny fifaninanana isan-karazany ary koa ireo sehatra ahafahana maneho ny tanjaka izay isan'ny mampiavaka ny zava-pisotro XXL amin'ny maha zava-pisotro mampatanjaka azy. Amin'ny zoma izao manomboka amin'ny 7 ariva araka izany dia ho hita eny amin'ny lampantanana sy ny fanatanjahantena ho an'ireo avy nanala baka sy ny tanora rehetra ny XXL sy ireo ekipa ny sexy show.